Indray aho razaka vola mpitandrina iran'Andriamanitra mitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao volana septambra ananganatsika efizekeo manao hevitra hoe aza menatra miova volombelona tompo ary fantatsika tsara amin'izany no hevitra zany fa no hevitra ny synodina lehibe hobanjiny hevitsika mandritry ny efa taona mihitsy no atsangana hobanjintsika amin'ity volana septambra ty hoe aza menatra miova volombelona tompotsika tsy moa ty faharoa toko voalohany dia fahavalo tapany voalohany fantatsika loatra zany fa rehefa mijery na mianatra na mitany amin'ny tompo tao perikiopa dia ny salamo fahadimy amby roapolo no naresy lahatra hoe afatra ho an'ny fiangonana aminao Jehovah no anandratako ny fanahy Andriamanitra ianao no mitokiko aoka tsy homenatra aho dia mpanam-piomanana tany na tsiaro tany ampahazazany finoana tany hoe hira nataonay tany am-piangonana zany fahaizany aminao Jehovah anandratako ny fanakandry ambanitro ianao no hitokiko aoka tsy homenatra dia ho avy ny fotoana ho ataontsika nitsoratra tsara zany iry zany dia hoaitsika iraina indray zany dia ataontsika eny amin'ny fandaharam-pirekiran'ny fiangonana eny fa hira tena mamelona ny fifikirana amin'Andriamanitra zany aminao Jehovah nanandratako ny fanahiko ny mpanao eviteny rehetra mpanao eviteny salamo dia samy namisongatina tahak'izao hoe aminao tsy amin'olon-kafa tsy amin'Andriamanitra fa aminao irery Jehovah nanandratako ny fanahiko fatapakevitra zany ary fantatra tsara ny fijoroanay vaolombelona tamin'izany tamin'ny karazan'Andriamanitra hoe tamin'ny fahadimy amby roapolo taona ny hoe tompoko sy Andriamanitra Jesosy Kristy tompoko sy Andriamanitra hany-tompoko sy Andriamanitra hany-topoiko sy lalaiko amin'ny fiainako aminao Jehovah tiako ny zanako raha namazany safidy zany tsaronao raha niteny taminao tamin'ny raika amin'ny telopolo desambra enina-ambinifolo amby roa arivo iaravalaka tetosika inona ny mbola tokony sa tsy maintsy hitoriko inona tsy maintsy mbola ampianariko ahoana ny fiteny tokony ataoko sa tsy maintsy ataoko mba ho tafaona marina amin'ny tompo ianao amin'ny fiainanao mba hiteniko tahaka ny mpanao salamo hoe aminao Jehovah nanandratako ny fanahiko fatapakevitra safidy mazava tsy anompo fa tsy Jehovah irery dia mahazo aina be iny témoin Jehovah zany hay anaraka anay ihany ho izy ao amadika fa tsy fantaky modiny tsy fantatra Jesoy nge zany lazaiko zany Jehovah ny mpamonjy no anarany zany Jesosy Kristy tompoko zany Yeshua amin'ny teny hebreo Jehovah ny mpamonjy ny dikaiky ka raha miteny hoe aminao Jehovah nanandratako ny fanahiko dia misy zany amin'ny Jesosy Kristy ilay mpamonjiko nanandratako ny fanahiko safidy io fahatapakevitra io aoka ianao anana zany fahatapakevitra zany amin'ny fiainanao tsy anankina fiainanao amina vola tsy mavita fiainanao zany nanananao rotaonina azy zany tsy mavita io amin'ny fihirany zareo azy zay hoe ona le hirany azy tsy hainareo le hirany ainareo le hira io volabenao io
ainareo zany iry zany tsy atonganao aizy io marina de ho anetseny anao tsy mahazo miteny mikola hoe Jehova de mahazo loka mila vony anao makany magasin anao mila akanjo tsy miteny mpivatrakanjo hoe Jehova tompo de mahazo akanjo anao fa mandotra voly anao saingy tadidio tsara fa zany voly zany vokatry fitahiny Jehova ny fiainanao vokatry lay famondram-po havaozy isamaraina aminao vokatry ny fomban'Andriamanitra anao dia omeny anao zany mandokiany Jehova ianao aminao Jehova nanondratako ny fanahiky maneho fitarainana maneho fiatorahana maneho tena fiankinana amin'ny Jehova asandratrany aminao Jehova ny fanahiko manontolo izaho manontolo ny fanahy amintsika tsy le fitenin'ny Paoly malagasy hoe ny fanahy ny olona fotsiny fa io mitsy ny io mahisao ahy ny fanahy raha tany amin'ny fanadiadiana dia ny hoe ny finiavako ce que je fais exprès mifo aho dia mifo exprès fa tsy hoe mifo dia hoe mifo tsy sazoko foazany sasany tondrany rano mangatsika foazany zay vao mifo fa zaho mifo tena amin'ny finiavako zany mahizaho ahy mbe hiasa aho tsy teny akory araka mirandromaneo hoe dia tsy maintsy hiasa ave vao fa tena mandeha aho amin'ny tena fitiavako miasa fa za voaran'Andriamanitra araka ny Genesis toko fatelo toko faharoa ndimy fa 5:20 ary Jehova Andriamanitra nampona ny ralehilahy tao amin'ny saredena hiasa sy mitandrina azy suis créé pour travailler nataon'Andriamanitra aho noarian'Andriamanitra aho hiasa ka tena tiako maresy lahadratra ary mandeha mpiniavana aho raha mandeha miasa fa tsy hoe noho ny patron noho ny vola non fa noho ny amtompo dia miasa aho dia toizy tao izay ataonao rehetra atao hoe mpiniavana fazatra avy amin'ny faresen'daritra ao aminao Jehova nanandratako ny fanahiko nivoko manontolo zaho tifeno mihitsy miankina aminao Andriamanitra izy anteanao zany safidy izy any mahita io zany aza asiana ataonao menatry ianao dina zany no hevitra dahatsotsika manina fa ianao menatra izy amite safidy anankina ny fiainany amin'io Andriamanitsika io amen sahiny na dia manangatanana fotsiny azy samy ve dia saotra samy ve dia avesatra samy ve dia amenatra sao ho izay tany atsiranana fa volomeny tompo tsy mahay satria tsy taninareo président mahatsiaro an'izany tsara fa volomeny tompo sao fa volomeny tompo ianao fa volomeny tompo isika tapa-kevitra aho resy maritra aho dia izy rehetra nanandratako ny fanahiko anakinako ny fiainako manontolo Andriamanitra ianao no hitokiko aoka tsy menatra sarobidy amin'ny fiainana maha-kristianina zany matoky an'Andriamanitra miankina amin'Andriamanitra mametraka ny fiainana amin'Andriamanitra saika ametraka ny fiainako tamin'ny président république aho fa tsy sananao menatra ao rahanao zany fa amin'Andriamanitra ihany ary izy tsy mba mandiky any nazovo manatinao eto tsy mba holavitra misitsitsy ary io Andriamanitra hatoniko hitokiko ametrako ny fiainako manontolo io mahatanteraka izay kasainy rehetra ho ahy ninona kasain'Andriamanitra ho ahy dia tanteraka izany
tsy menatra mihitsy amiankina aminy tsy menatra mametraka ny fiainako rano satria fantatro fa anao zany izy tsy no miamitro e aza ny fahotany fahatanyrako rery tompono atsiarovanao ahy fa aoka ny indrafonao aoka ny famotaponao mba atsiarovanao azy Jehovah raha tsiaro anao Andriamanitra raha hevitra ny aminao Andriamanitra raha hijery anao ny tompo tsy no ny fahotany fahatanranao la péché de ma jeunesse oh que c'est nombreux izy any tsy nanao fiky tamin'ny fahatanyrano tany izy any tsy nanao adalàna tany amin'ny fahatanyrano tany to izy ny tanora azy sanangena avaka an'io tate tandreny kely fa matompo mpanao salamo taraina an'izany mangataka an'izany amin'ny tompo mavesatrio fa sarotra ny lalan'ny olona maditra hoe ny mpanao ambolanao ny soratra masina que c'est difficile de vivre omban'ny ditranao ao kazananay manao an'izany hoe ay efa aotany fahatanyrana zany tsy maintsy manota zany ny fahatanyrana dia mangataka amin'ny tompo am'izay rehefa aveo hoe azany fahotany fahatanyrano tompo ajerovanao aho fa tsy mola ny zakanao an'izany tsy hitanoneny nefa namono tena vokatry ny fahotany tsy zakany tsony tsy hitanoneny nefa voahirika tao ny fianakavy moanonay aman-dreny no miditra tamin'ny fahatanyrano fa averin'Andriamanitra makao aminy ianao tokony fitomanina fahatelo hoe mba miverena amin'Andriamanitra ao ianao amadokiro fa mandrenao izy da finaritra ery nampatsiry ny pasteur zandry nytobe teto tamin'ny avahady hoe tantary tompo ianao tompo tantary ny fiainako dia tantary zany nangatanao tantary ny fiainako dia miraisy ny tananao dia tantary ny anao fa rehefa hitany fa on va traverser un grand désert misy zava-tsarotra ao atrehinao dia pitriny ianao tamin'ny anao le tantaniny hitanao dia tongotra reo kely ny tao efatra ianao sy niazy ny tantananao izy fa rehefa ho mafy zay atrehinao fantafoto fa tsy ho zakanao hery io dia ny tantaniny ianao dia firy sisa dia tongotra hitanao tao roa sisa dia kivy ianao to zay zay tompo roa sisa itao za io ka fa ianao tantanako matoky azy ataony tompo ohatry zany ianao tena susiteny tompo mihitsy anao tena ataony tompo le ohatry tsy zakeny mbola mitrona renitsy anao tena mafy toy ilaza ny zavatra mitranga tsy mahakasika anao akory zany tsy avela ny tompo akivy anao akory zany izy any tsy efa namaky lalatsarotra ambahitsy setraina ndray zany izy any efa namaky lalatsarotra tamin'ny fiainany tsananay tanay za pastera tsy nandalo an'izany mahereza tomoko samy nandalo an'izany dolo zay tsy nandalo an'izany tamin'ny fiainany tsy niaraka tamin'ny tompo izy raha voatady sarosarotra dia lasa nangalatra io dia lasa tsy sarotra rehefa teo raha voatady tsy anamory dia lasa izy mandeha mikaraba tsy fantatra amin'inona dia lasa nahazo vola izy dia tsy sarotra mihitsy amin'ny fiainany fa niaraka amin'ny tompo tsy maintsy mandalo an'izany ianao il y a des ténèbres et la lumière vient. Il y a des problèmes et la solution est là. Ianao ao antoko ianao aminao Jehovah ianao Jehovah no hitokiko aoka tsy homenatra ny soratra ato nitahiriko ato so dia mieritreritra anao izy ato teniteneniko fona zany voasoratra ato zany io maitsomaitso kely mahafinaritra io fanantenana ntika io rehefa menaneny taratasy koa dia matokinao fa masika zay teny zay amaitsomaitso ny fanantenana zany dia hoe voasoratra ato hoe
tsy mbola nisy olona ny safidy ny ametraka ny fiainany ka navelan'Andriamanitra angaliany. Tsy mbola nisy olona ny safidy nametraka ny fiainany tamin'Andriamanitra ka navelany angaliany. Menatra mananaraka ny fiainany tamin'Andriamanitra jereo hoe io mangaliay tsisy raisa tsisy oizinao tsy avelan'ny tompo hoe anao an'izany aminao devoly. Mety misy fotoana azandra teo mba vocation menany devoly tsarono tsara ny kelisitoko fa telo ndrindra 10:20 zaho ampirafy anao amin'ny taranany taranaka ny vehivavy alorotolo lohanao hoy Jehovah tany Satana. Fa ianao kosa alorotolo nombe anatonga ino moa hevitra zany ho isika zay mba anao zay ampiajerijera kely ianao eny andarany eny fotsiny mba vocation Satana. Misy mitsangana hevitra ranakely gole ny isam-bolony mila tongony tsy hanan-kiraro am'izany fa tsy izy anaty kiraro koa misy ambela tongotra azy isam-bolony dia kitina no ambela tongony dia manino izy mijera fotsiny. Fa iny anao mijery mitadiky tsara mizanak'Andriamanitra anao aiza anao no eo am-pelantanan'Andriamanitra fa tsy any ivelany eo kazabe ranomaso isaka mifakahiny fa manina anao ty tsy mantery zao tomany foana eo an-tanan'Andriamanitra ianao tsy avela mianjero zany ianao tsy avelanao irery izy ty loatra anao Andriamanitra io anao no safidy nametraka ny fiainanao aminy Andriamanitra ianao itokiko aoka tsy homenadrao fa ny giravy amin'ny mpanao salamy dia hitany foana zany fa zay mivadika foana aloha attention le mivadika mivadika amin'ny tompo mivadika amin'ny mpampon'Andriamanitra namanao mivadika amin'ny fanompona ny kenao mivadika amin'ny ray aman-dreninao mivadika homenatra ianao hotondrony olona molotreny ianao hotondrony olona tondro tanana eny ianao mivadika miala tamin'Andriamanitra miala tamin'ny fatokisana an'Andriamanitra miala tamin'ny fiankinana tamin'ireo ray aman-dreniny. Misy mihevitra ary zany niany afatro tamin'ilay zanako rehefa tonga tao an-trano zany tena misaotra n'Andriamanitra fa avela ny tompo any andafy zao hianaza niteniteny hoe rehefa vita fianarana anke dia midi fa zao milay amin'io resaka io ny olona avy any andafy mihevitra azy ho nahay kokoa no mianatra teto tondraenao taratasy ianao nianatra tamy andafy za nianatra teto anao monjy latabatra voici le défi misy matiera amin'izay spécialité samy mianaratsika mba hitako an'izany anao hoe satria anao tany andafy nianatra dia anao mahay ho zany any grave vo encore grave plus grave ny ray aman-dreniny lay mifofotra nandomy 900 € nisan'olana nandefa tany amin'ny tany nafananao misy anarano tany Eropa tsy narahiny rehefa miverina izy tsy hoe anao an'izany akoronareo misanako isa tsy anadiny ray aman-drenareo akoronareo raha hoany tsy anao zany anao tsy anareo ny anao an'izany fa ny olona dala tsy matsiaro tena ny olona tsy mafantatra an'Andriamanitra ny olona tsy mametraka fiainana amin'Andriamanitra mety anao zany ianao zany ao tsy anao zany ianao fantatra zany amankina ny fiainanao amin'Andriamanitra ianao atoky an'Andriamanitra ianao ary efa aveo ankasitraka azy dia miverina ianao reo n'Andriamanitra fa ray aman-dreny dia rehefa tonga somatsara tonga somatsara am'izay niveau misy anao ianao nianatra ianao mikaroka ianao anaka tsy ireo kikotra ireo tsy mandriandro tsy mandriandro efa tonga tahaka izao ianao tao fitahin'Andriamanitra fa teo dia teo fiavetany dia voasoratra any anaty boky
vokiany datray ataony sasany mitonikira zany mitonikalo miankindrindriny reny zany dadatsyneny miankindrindriny rery tao de tsy tsarinao akory zany le ambatafaofoka solatsarany ranona tafa be izy zany ranona tafa fa ndray aman-dreny tsy mikaray zero ianao fa zay mivadika foana menatra ary tena menatra ianao fa songotra be aliananina e tondren'ino izy zanakiletsy de ray aman-drenao tondreny de menatra ianao aile izy aikendrenyreny somary nanaitra kely fotsiny fandehanana tahaka président mahitazy iny olona anankiray de manao short de manao t-shirt de manao pied nu alehilehy aky de raha izany hoe de iny mihitsy no fiainanao hoe dadasinao zay nivoretanao mikarakara zany koa de pied nu sisa ianao raha ny tanàna hitan'ny olona mahazo aja ve zanakao zany menatra zay mivadika foana no menatra vadika tamin'andriamanitra ianao de na de kapara tsy azonao tsy menatra de mifikira mitompo ianao zany tsy andahateny aminao izy tsy fandahatra aminao izy ainao tsy ajery tsara zany izay atoko voalohany faharoambin'ny folo zany hoe aviazy fandahatra izy efa na de tahaka zakiazany fahotanareo na de mangasakatraka tahaka ny siny azy tiovin'andriamanitra fitsian'andriamanitra hakinoin'andriamanitra rehefa manatona azy mametraka ny fiainanao aminy ianao aminao jehova nanandratako ny fanarika de ataovy safidy mazava ny fiainanao zany zanako apetraka amin'ny tompony fiainana io asanao io fifandraisanao mipiraitam-po aminao io fiaranao manompo amin'ny namanao mipiraitam-bilo aminao io fiaranao mipetraka any amin'ny bureau mba hametrana directeur général baiboly ambony latabatra hoe tsy manao ininy fanandrify am'izany akory menatra ianao mahita an'izany fa ianao ankino n'andriamanitra ny fiainanao de ho hitanao taon'andriamanitra miavaka ndao iarahantsika mamaky zany teny mpaminany zany malaky toko fatelo ho an'izay sahirana avy any amin'ny Matthieu miainga de mandroso kely makao fotsiny de hitany malaky fa tsy teny Genesis tantara faharoa ela be avy any Matthieu miainga izy tsy hita Matthieu anaty baiboly na izany azy de tonga de mandroso kely fotsiny de mahitany malaky toko fahatelo de fa enambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo ovatsiko ny andininy fa enambin'ny folo sy ny fafito ambin'ny folo fa ny favalo ambin'ny folo iarahantsika mamaky rehefa aveo mianarako ary tamin'izany zay natahotra ny Jehova de samy resaka tamin'ny namany aby ary Jehova niainoka nandre izany ary misy boky soratana teo anatreny ho fahatsiarovana zay matahotra ny Jehova sy mihevitra ny anarany ary rakitra soay reny amin'ny andro zay mitendreko i Jehova tompony maro ary hoantrazy aho toy ny olahatra ny zanany lahy zay manoto azy tao any ka dia hohitanareo Israely ny tsy fitovy marina sy ny veloko de manompo an'andriamanitra sy ny tsy manoto azy hohitanareo tsy hoe ono tsy hoe imaginaire hoe j'imagine que mon Seigneur verra ce corps ici tsy fa hitanareo fa bainao tanana zany le fanolorana sakramenta hoe ity no famantarana azy tsapain'ny tanana
momba ny fahasoavanao andriamanitra dia ho hitanao tsy ampainao tanana zany ataon'andriamanitra aminao rehefa manankina ny fiainanao aminy ianao aminao Jehova nanandratako ny fanako andriamanitra ianao no mitokiko aoka tsy homenatra manandriamanitra ny voninahitra ianao kosa itoky hifikitra tsy ala amin'andriamanitra ao fa tsara Jehova magika